zao manolotra ho anao mandritra tiarandro ty toy iny tantara mitoy no soratany radorigadolona andrinisanao ny feon'ny ralala izy ravelosoa aina ranay fijaona lila ary fety raobelona mpandray feo sy mpikirakira ara-teknika aky sara noarivony mpanatotosa maningotra toy iny verina zany le biby olona taloha teto ambaravarana iny 5 taona lasa nisy an'izany izy ianao dokotera fany no niverina eto ambaravarana iny satroko mihitsy raha manahita ny endrika biby olona izany aloha seny tsy te ahita an'izany velively a zara koa za tsy nahita efa migadra any amin'ny fonjany mamory olon-dozy efa 5 volana zay dokotera fany any izy miandro fitsarana azy matoka fa ilamina tony teo alondrany eto ambaravarana iny keny ary moa fa honany tsy nahafaty azy niaraka tamin'ireo dokotera mivady ray aman-dreny na nytanina tokoa izy nandritra ny famotorana azy ny filazany dia hoe tsy tao izy zay natory tamin'ny malifa tany amindry monsieur mamantely mianaka zay trany any amin'ny 3 na 4 kilometra mialany vilambadozy misaotranao arkelina na afahako namoaka zava-misy tsy fandray ny fisamboran'le biby olona teto ambaravarana iny efa navokako lahatsoratra rehefa fantatry ny olona fa ny commissaire Ezekiel nasambotra le biby olona nampirorony vahoaka ty amin'ity faritra ty eny e ianao tokoa moa tsy eto Madagasikara fa tany velany lehibe ary dia tena mahaliana anao no mahafantatra ny fomban-drazana malagasy ade manamana ny fanadihadiana nataony mikasika ny fomban-drazana ty tokoa mandrosony misy vaovao tokoa e satria zava-misy dia izao nodemandry efa heri-taona zay le tangalamena teo aloha izy moa tsy niteraka lafa fa vitokanako dia zanaky ny rahalahy natsangany foko no hoe tangalamena vaovao zany dia indray no mitana sy mampanao ny fomban-drazana dia miara-miasa ny mpanalalana any dia inona ndraikitsy ilay zanaka vavitokana teo aloha raha ny fanadihadiana nataoko dia toa hoe misy fifamaliana mafy anga tamin'izy mianaka fa velony rainy tsy mipetraka any zany izy io dia mba nanatrika amin'ny fandevenana ny rainy any ve izy toa tsy dia efa nony malagasy loatra mantsy miady amapaty raha nyresaka mandeha aloha dia hoe nanambady izy efa 5 taona lasa tanoany dia tsisy malala na efa maty na mbola velona mampalahelo zany tsy nisy nitady zany io zanany vavy io no maty ny rainy tsy fantatra fa tsy mety milaza mazava ny olona fa ohatra midinkodrina be zany fa inona hoe nampafamaly azy mianaka fa nga dia tena zavatra tsy azon'le ferina ny dia tsy mifandevy maty nanampaizana nga hono izanany vavy io navita fianarana dokotera dia nisy fomban-drazana tsy nekeny atao ntsony aivino fomban-drazana inona ny tsy nekeny eny sarotra tokoa aloha ny toerana nisy ndray satria mitangalamena no mitazona sy mampanono fomban-drazana tena hain-dehibe ny fiarahamoniny foko aloha no lavany tanterahany dia izay no toa hoe nampafamaly azy mianaka vino zany se eny niteraka kambana hono io dokotera zanany vavy io e fadiny foko nefa no mitaiza zazakambana dia tsy nanaiky izy dia ndroany dada
dia tsisy ampiray fokotsoy zany le zanany varika. Misy tantarany matsiny nahatonga ny fady eo amin'le foko e. Mahaliana zany fanadihadiana matono zany ry zay eno. Araky ny lova-tsofina dia talora mbola fanafika azy samy foko a dia resy ny fokondry zareo. Doro amin'ny mpanafika ny tanàna ary vaky nandositra ny mponina. Teny ampandosirana olona tsy ary ny mpanjaka vavy fa tsy nisy nitondra ny zanany anankiray izay kambana. Dia niverina haka n'io zanany io izy dia tany nahafaty azy. Nalahelo mafy io zany ny vatiny izay tangalany ela dia farany nametraka ho fadiny mitaiza zazakambana. Dia mandraky ity ny androany voatahiry ho fadin-drazany zareo hatramin'izao no mitaiza zazakambana. Mafy be zany e. Dia nandeha nifindra monina zany le zanavavy. Nanaiky andeha izy teo anefa ny tena niseho ny olana hoe ianao. Fa namoana Ka rehefa nivoaka ny trano be izy sy ny vadiny aka an'ireo zanany kambana izay napetraka tamin'ny trano hafa teo an-tanàna dia tsy tandao tsonona ny ray. Efa nisy nangalatra ho vonoina angamba. marina hoe noza kosa zany dia ahoana. Ka zay no tsy mifankazahoana izy mianaka tsoniko. Asa nandeha tamin'ny alahelo izy mivady sy le zaza tavela. Dia tsy fantatra tsony izay nefaran'izy ireo. Nisy olona ray foky ihany aloha tamin'ny zareo e. Ny raha indray no nanara-maso azy teo mianaka. Io olona inona mba fantatra azy mivady ireo fa nomeny ny ray ny anjara tany ho any izy mba ho azy. Eto ambaravarana iny tany io. Ay kosa mba nalahelo azy ihany zany le rainy. Olona vitsy izay fianakaviana akaiky azy zany nampahafantarina izany fanapahan-keviny izany. Anisan'izay le hoe zana-dralany izay tangalamena amin'izao fotoana izao. Raha ny resaka anaty lamba tsy fantatry ny olona maro dia efa maniraka olona mangingina mitady izay tena misy io tany nomeny ny dadatoany io no zanany io le tangalamena vao nasandatra. Angamba mba midrina fihavanana ny tianabaviny kosa izy zany ko. Asa zay ngamba aloha no azo andraisana azy hatreto e. Hatreto moa izy zay eno fa nga mety misy an'itony hafa koa. Kella tsy mbola te tompoteny fantatra. Mihevitra fa mety misy antony hafa nefa ngoka aloha tsy mbola lazaiko anao fa mety ho diso aka. Zay zany ko. Fa moa malalaka ianao androany alina ero misakafo-tsika dia avy eo mankany aminao-tsika matory sa niniko. Ina moa tsy mahafakary Kella malalako no ianoratra ilay tantarany an-trano aho fa alaivo rariva e. Ay rariva zany fa nga dia tsy fanoroka akory. Rariva miaona e. Kella tena mba tiako ho fantatra ny tena hevitra amin'ny fiarahantsika. Marina fa samy olon-dehibe tsika tsy misy nihirantsika niaraka fa sitrapo nefa mba te hijery mafy kokoa Kella. Firy volana tokoa zay zay no mipetraka teto ambalavarana eny. 5 volana mahery kely taloha kely amin'ny atratran'ilay bibiony le fa manina. Saingy talohan'izay aloha efa nivezivezina andany 2 andro na 3 andro dia lasa fa tsy mbola nanofantrano teto e. Eny 2 volana talohan'izay aho efa nivezivezy tamin'ireo tanàna manodidina an'ambaravarana eny. Efa nanao fanadihadiana mikasika ny fomban-drazana ty koa. Fina daholo izany fanontaniana ry Kella. Ny fanontaniako aloha valiana ka malo fanontaniana hoe eto andiany izay raha vao misy vahiny dia fantatra na dia mandalo fotsiny azy. Vao nahitanao tamin'ireny mivezivezy ireny fotsiny rehefa rikipititanao. Aiza koa nisy an'izany ry Kella. Aza dia mamampiresaka ka. Marina izy zany mitiangoka fomba nitady resaka taminao mihitsy fa ianao moa mandalo dia miserana koa. Taiza tokoa ianao mipetraka tamin'ireny fotoana ireny. Mivezivezy teto ambaravarana eny fotsiny aho ka fa manao ny asa fikarohana ny fomban-drazana tany amin'ny tanàna manodidina dia tamin'ireny tanàna ireny aho no mipetraka e. Azahoa tokoa tena aloha le resaka fa valio fanontaniako ka. Inona ho any hevitrao izao fiarahantsika izao? Inona ny tian'ny fantarina e? Tsy efa izao sika miaraka izao ve no hevitsika e? Tsy mahavalo ny fanontaniako izany Kella. Ny tiako lazaina dia hoe
manana no aviny ve zao fiarahana izao sady sitrapoara no fifampilatsika fotsiny ihany. Tena fomba vazaha tokoa no tezan'ny orsy elo filana ranofo mivatana nge zany filazanao zavatra zany tsy mahazatra any mandre an'izany fa ny fitezana malagasy rehefa milaza zavatra somary mbola milolaka kosa lana amin'ny enatra na tsy atoininy hafa na de zavatra ray ihany izy ny tiakambary ka ho anarany filazan'ny malagasy azy mba ianarako ka raha malagasy zao no miteny indrindra fa vehivavy no milaza zavatra tolona zay loha teo dia ohatra hoe tsika vemy dia ifampisipa fotsiny foana dia ampiaraka fotsiny fa tsy mahahevitra izay fanambadiana ohatrohatra izany fa ny anao dia mazava be tsika ave dia faly anao firaisana ranofo foana fotsiny tsy zany kosa aloha nylazako azy torokelina fa aza mamorona eny mitovitovy amin'izay indary ny tesenao tongavany izao any efa tsy elatsony ara ny fandrosiny asan'ny fikarana ataoko dia iverina ny sisiny ny dadanay dia tiako na mba mamboraka fitiavana amiko ianao dia sady milaza amiko hoe akavady namboarako ny foko sady rehefa andeha ara-toka tsy manana ny fikasana ny vaditsika amin'izay fotoana izay tsy miraikim-po aminao rehefa mandeha dia hoadinoko ohatrany tsy misy eo fiarahantsika izao rehefa tonga any aminay sy enao dia verinao ve fa tena ranofo fotsiny any no manintona sy irako anao ianao moa no niteniny aloha fa za nge efa mieritreritra ny fomba lazako anao saingy tsy hitako izay fomba nitaniana ny hevitrao ary tsy manam-pikasana ny iverina ty Madagasikara intsony angao io rehefa mandeha ko miankina valitenao ihany zaniko tiako alory se ianao manam-panindrinanao mivadiko ihany koa kelina malalako marina ve tena marina nge zany tena zay ko ary sy malalako sady tiako indrindra ovy manaiky ny angatahako vadiko ianao ary tsy andoha mandrakizay rehefa andeha any Suisse ka iverina amiko ary anatanteraka ny fanambadiantsika aza manany ihany rery kelina tsy manany ihany ahy ke anao sady tsy mitsika miteny an'liziko ohatrany tsy matitra ty zavatra lazainao afaliana reny mampitsika ary sy malalako sady tiako indrindra fa tsy manany ihany izany any sa tianao ve raha motitra be ary ny darehako mijaha mampatahotra anao indray mijery aho dia andahy ianao tsy alenao ve any tsika dia tianao toinina ary ahy tiako toy ny voasary mandarinina grefy raha zany tsy tianao asianao asy ny efitrefitra ny fitiavanao tiako taka vola zany ary dia katsahako andro manalina tsy hisaraka amiko raha zany kio tsy tianao zao ary tiako taka ny tenako ka raha tsy niaiko ny tapitra tsy ho foana ny fitiavako anao andray kelina marina ve zany tena tiako be firazanao azy faly be mihitsy akelina sy oloako ataoko mambe ny olotrao sakisepitra tiako alory selina za koa tianao ry kelina malalako sady tsy foiko iverina ty Madagasikara rehefa avy mamangy amin'ny papahany Suisse tsy aloha roako ka ataoko amin'ny olotra roa fa maro sy fantatro ve zany ny tena raisireny miteraka anao tsy fantatro na papa sy mama aza tsy malala lazainy tamiko fotsiny dia hoe kamboty raisireny tezainy masera fa tsy niteraka izy mivady samy vazavo zany izy mivady taizanareo papa mivazava maman gasy tsaroko tamin'iza mbola kely fa nisy tanàna malalaka be zay mipetrahanay nisy ankizy lahy zay mpiara-milalao tamiko dia manao dokotera zay satria midady ny dokotera moherera mahatsiaro an'izany izy manao dokotera dia za moa dia atao hoe miteraka
na lasaka mihitsy aza angama tsy de tadidiko tsara reny de izany ve ny tsy nanaonareo ry CM de tsy menatra venao ikelona koa zavatra kilalao fotsiny ange nataonay zany zao de manino akiziny lalao zaiko sady efa ela be koa nizy zany de etokoa ianao de aizao olona io fifotoana izy zao tsy fantatra re zay misy azy zay sy papa nge noditra ny sisy tamin'ny mamao maty mahasary mpiaro azy ny kilalao anareo taloha izany tadidinao ve ny misy amin'le trano mipetrahanareo tamin'ny mbola kely zay papa fotsiny taty ambarafarameny fa tsy haiko tsony miova be ty toerany ty zay koa tsy te nivoaka ny lalao taty amin'ny tanàna fa somary mitokan'izay le toerana bebe azo ohatran'ny alahady zay eto to tsisy trano anaty alahady zany de tsy tsangonao zany hoe ohatran'inona le trano mety mora hita nge zany raha tadiaviny nefa mety varava ihany koa tsy fantatra fitady diavako azy aloha ohatrany trano lehibe vita amin'ny azo fisaka le izy miatona tsy mitena amin'ny tafo fa misy tongony any ambany trano any matsy zay manao fangala-pery tamin'izany ary manina moa raha entina mijeren'izany trano misy dokotera bibiny izany ary kella taranty fatry ty koa nge zany etoany moa ay sema ny trano aty nge ka tsy misy mitehana amin'ny tany zany fa misy tongony doly de vita amin'ny azo fisaka ny rindrina afa-tsy reo namboarina taty arina nga ohatray miteny anarany ao teo iza ny anaran'le zanaka dokotera tombo ny anarany fa manino misy atao hoe tombo anga fantatrao eto ambaravaramenna mety izy zany raha ohatra misy an'izany ka sady mety tadidiko nga mbe izy raha ohatra hitako aizany koa natadidiavan'ny tareny akizy tamin'ny roapolo taona lasa nge zany minarana hoe tombo zany raiko betsaka ny manalaza aty avadika aloha ny resaka azoko tsy dina ve aloha le tranony dokotera bibiolona amin'izah le manotritra tantara mantsy de mba tiako fantatra ny tontolony iainany mba ahafahako hoe maminany ny tena toe-tsainy raha mba mety aloha kekelina sarotra zanao malala tranombola midina araka ny didiny tribonal ange zany satria fa na de adina mbola mety mitoy ny tompony koa tsy eto tsy afaka andika an'izany akisy eno eny ariko zay zany za aloha anatin'ny fandaram-potoanako melony andehanako any andafy de mbola andeha kely any amin'le tangalamena misy vaovao mbola tsy ampy matsy ny fanadadiako momba ny fomban-drazantry zareo any de loviny anao mandeha so mety raha-pitsy marana be ngamba na aharinan'izay misy lehilahy ray izay mantsy ahiko mahafantatra zavatra betsaka indrindra mikasika ny vilabadozy sy olona mipetraka tao de mba tiako anytanina de mbola zany ny ohanina tsy mitoreny aminao zany mbola mbotra ny etako ako zao so makadizy de sakanako aina ihany koa ka tsy fantatra zay olo-kafa manam-pikasana androbao tonga aty ary rehefa ivarina mieritreritra de tony vetivety de tonga eto amin'ny tinitirako farany taty any any miakatra ny tambo de ao an-tanàna miafina jery zay manatona ny trano zay tavanika ka ary aleo mitsambika natanàna zay
miverina ihany koa herinandro atyariana dia tsy mahafantatra hoe efa tonga ianao raha tsy makaty atranonao. nahoana moa tsy tokony mitezitra morkela zavatra mba tsotra kely nge nangatahako taminao nefa dia nilavinao e. tsy tsotra ny zavatra nangatanao ryseny fa sarotra. fantatro tsara fa miakina moaviko rehetra, moavy ny asako sy ny fiarahantsika nge zany. amin'ny trano le dokotera bibiolona sy ijereko tontolo ny ainany mba hahafantarako ny antony sy ny natonga azo bibiolona fotsiny eny nangatahako e. nefa tsy nety ianao ary tsy hoe andeha irery any an-tranony fa mbola miaraka aminao dia tsy haiko. tsy azoko natao ary tsy azoko atao zany sy nina. efa didy ara-pitsarana ny nanodina ny tranony ary zany nampandraika teo fanjakana nanatanteraka an'izany sy antoka amin'ny fahatomombanany mba tsy hisy hipikany eo an-tanànany. ino izany tsy fatokisanao ary kelako za ange tsy hoe aka zavatra fa hijery fotsiny ao anaty trano nangatahako taminao e. efa tsy natao iny atsy fa aloha ajanonany momban'iny. manahoana ny dianao? namina ka sady nahazo fanampampanazavana hafa mikasika ilay foko tsy mitaiza zazakambana nanadiady mikasika an'ilay dokotera vavy zanaka mpanjaka niteraka kambana koa e. sarotra ihany aloha e satria olona maro samihafa no milaza zavatra samihafa ka mbola tena mampifandray an'izay famarina ny teny rehetra reko a. reko aloha dia matetika raha misy ampanjaka ray memboa dia iliko le vao misandratra ny fianakaviana le teo aloha mba tsy hanana fikasana mety ametoina ny fahefany zany e. indrindra raha mananjanaka lambola kely taona le teo aloha. milako aloha lainga fa ny marina sy diso amin'izany dia tsy miantoka fa dia onony resaka tolo zany engane ka tsy marina zany fa tena mampalahelo raha toa ka samy mifandripa-ko ohatran'izany. fa raha mikasika an'le zanak'ilay dokotera vavy sy kambana nge tsy afaka andova fanjakana mihitsy onina mbola velana azy satria ho ny fady andry zareo no miditra ny trano be. tsy mahasakany azy zany raha toa ka tia andray fanjakana amin'ny alàna ny fanokana-pahefana izy ary ny fantatra dia tsy nanary tanteraka an'io zanany vavy sy le zavikely io ange le mpanjaka rainy fa nitolorany tany lehibe taona teo faritra ny fanjakany ihany ary izy ireo ary eto amin'ny faritra mbaravara-memy misy zany ianao. ay tokoa moa aleoloha any izany resaka zany kelaka alealoha ve fa mba tady ny toerana misy andreo masera-pandray zazakambany mety mahalala ny tantara koa mantsy ireo ie eny mety mahalala ry zareo fa mba nanontany ve ianao sa tsy e mety manana vaovao fanampiny amin'ny fanadadiana ataonao iry masery tsy eny efa maty aloha le mamera lehibe an'zareo tamin'izany fotoana efa vaovao daholo masero amin'le toerana dia ahoana ary seno zany koa ohatra ny olona milaza tsy dia ilazy zany. tsy mahalala an'izay nefa rany le zazavavy kely kamba na zavikely le ampanjaka tamin'izany fotoana izany rery zareo ry kella telaza tsy telaza hoana koa ary a hita avy zanydro sady toa voatazony tsy amparatelo ondry zareoko ko na malala aza tsy afaka aloraka an'izany dia zay nolazainy fotsiny dia hoe nitezena vazaha hono izazy io e dia zay oka aloha izany resaka izany hoany ka boda be ny lohako sady za koa tena mbola vizana. ay andary voaka kely tsika miaraka misakafo raha tianao ve mbola vizana loatra ho azy za zany andro aloha dia atory mihitsy andany anao modika eny ary fa leo manaraka andeha fa makaina tsara ny malalako oroka kely ary lasa zay fa raha-pitsy miaona marina tsy te hisikotra resaka amiko ny fahitako ny fanontaniany kely ny zavatra mampiaya azy ary resa zany le antsoina hoe déformation professionnelle. Manso
zay fa misy inona mitonga maraina be aty ampiasana ianao vo midimy maraina nge zao e indry ianao ko aza vo midimy maraina de fatoka angatsy mba tianao maka ty ampiasana afaliaka petra fotsiny zany ray fa zatra mifomarina de tsy te hijanona any an-trano fa aleoko maka ty ampiasana misy sezanavako ilay io de eo any mankany mitsotsotra e ohatra ny olona tsy ampitoa masany inge fijeriko anao rokely marary anga ianao tsy maninona zany aka mahafatifaty ange zany malalako zany mizady fitafiana fitondra manao fanatanjahantena manara-pakany misongadiny ery bikany ahoana mifampizana tsara zany natao manao fanatanjahantena maraina tsara ve tiako be manendrika ihany ve le tenue de sport tianao tena tiako miazakazaka maraina hatra ny ivelan'ny tanàna tany de nakaty e mbola betsaka tokoa tsy fantatro nitsasika anao sy iny ay fe no tia manao azakazaka maraina ianao tsina tsy mba manontany zay zavatra tiakoko aiza ny alalanao azany nianao ny asanao foana ny tantarainao tsy mba manam-pitiavana hoe mba hafantatra akory andray kosy tsy misy an'izany ekia mitsongolako fa tena tiako raha tsy tenena tsy mba malala maneho fitiavana mihitsy izy kely f'izao ianao ngaloha tsy mba mandre vaovao e vaovao iny zao fahitako anao mampiterapika amiko zao vaovao tiako indrindra ry zay anao mahafatifaty an'le zany ndray fa tsy nandeha zavatra veloha ianao alina na zao maraina fa misy iny alina de misy iny zao maraina ny olona mifanena amiko teny an-dalana zao tsy miresaka afa-tsy hoe miverina indray moa le biby olona fa ngalo hoe efa nivoaka tany ampigadrana tany mamory olon-dosy le dokotera famy fa ahoana tsy mbola nandre azo hoe nivoaka amin'ny fony zany aha miverina ahoana le biby olona ka ny olona nge milaza fa nandeha an'le feo mampiororo indray moa ny any le satria de volana be ny andro ny alika am'izany mivovo mitomany valala daholy tsy nandre ninina alina matory be mihitsy de ina koa lazay-ny olona dray rery izy kely tsy malala ninina tokoa ve ianao e tsy malala e ke nao le zany le atao hoe tompotrano iny misy fatin-dehilahy fedian-drangotra indray hony any amin'ny tanàna hafany ahoana fatin-dehilahy hony tanàna izy zany aza mba manao vazivazy ratsy ry zay iny fa mampiolo-koditra za ve de vazivazy aminao am'izany zany miresaky ny olona ny-an-dalana ary ianao koa nge tokony alalan'izany voalohany ianao ndray ve no ampafantarina aizany misy an'izany olona maty lazainy olona zany mandreraka be anao ka za neka tsy nahita an'izany ny olona ho aminao no miresaka azy asa any amin'ny tanàna lavitra aminy zany tsy fantatro ka zay koa aloha fa mba hody am'izay aloha andro fa tsy amika be sy aleo any zany resak'olona izany zay no ahoana mba hiara misakafo sika raha riva alaiko any aminao anao rehefa mirava sy ataonao fa nylasa aloha ka ohatray izy kena tena tsy mety kay raha rivako manejika mandrafitra n'le boky nisoratako tena leo mikimba orina kely any aloha roako kely taza tezitra amiko moza malalako zany aony tena indefitra foana featsiny fitiavako mba tiako vitaingana kely izy melo niverenako any an-dafy itsitsika amin'ny papa fa asa teo mena tsiniky no mamalala de tsy araka indray zany raha rivaka nefa herinandro be zao efa tsy niaraka ka za be ataoko aza malahelo indri fa raha vao milamina io raharaha io de andry foana am'izay ny lara-pameana zany tokoa ve zay tiandry rehetra misy kirokela kely koa zay
manao fotoana amin'olo lato ve izy dia izarika mistery. Inona ndray ary izany lehilahy maty feno ty an-trangotra tsy misy ahafantarana azy izany tsony ny endriny. Rehefa tsy eto amin'ny fiara-piadidiako fotsiny aloha tsy rarahako, nefa hafahafa ihany a. So dia tsy ao ahely ampitahotra ny olona fotsiny ary izany e. Fa avy ny antso ataribiny tany mamory olon-dosa ny keo maraina fa tsy nivoaka ny fonjy dokotera Fano. Ka iza say inona no nahavita an'izany? Tsy mahita akory izy za efa tonga alohan'ny tato. Hitako avy hatrany izay rehetra mitranga avy eto ambany lavarangana eto. Ho hitako eto raha misy miditra ato anaty tanàna ato ny olona. Raha tolombelona dia inona ny tombotsoany? Ary raha tena biby, nahoana ny tsy haniny izay vonoiny? Amin'ny folo alina izao mangina be ny toerana, dia volana koa manazava ka raha misy mihodihody dia tsy maintsy tazako avy entina koa reko viviny. Inona ny zava-miafina tehirizina ry vilabadozy. Aleo mikisaka tsy amin'ny tsisy tambo mahazatra etsy ihany ny tapify. Zay, eto amatazana tsara ny varavaran'ny tranon'ny dokotera Fano. Indray fa mandady manato
hoe manana bavokambana amiko aho hoe tsy manao anarany dokotera famo izy ny manapirofo fa tsy hainao ny biby olona tsy azoko ny zava-misy raha zakira aizy io kemby io tsy manana fiarovan-tena ary fa nialako tsiny tamin'ny zavatra nitranga taminao afaka ny amelany adisoko ve ianao efa lasa zany ry zakira terandro zay nivoako nifonjany mamory olon-dosa sy miverenako eto ambaravarana indraiky aleo ny lasa momba ny lasa mafy reny nahazo ariny endrikendrika fitanana ponja kanefa ianao moa nanatanteraka ny asanao tamin'ny eritreritra sy fomadio ny zavatra nisy rehetra ihany koa dia nanomba omeloka ka tsy mitanalailo aminao rehefa hita ny marina ankehitriny sotra indrindra dokotera mahavana ny eritreritra ary makaherenao kosa mikasika nanabavinao mikemba maha olombelona ny mahanabaviko azy ny rano ambona anay ny mahazazakambana anay menada dia tsy fantotro raha tsy namaky andreo toto taratasy mimenao aha izay nanaovany zany sy amin'izany fikaroana tsy fantatra akory nefa izy tsy mifankafantatra akory zay ianao zany nalana azy noho za satria mifankatiana reo raha ny filazanao eny fankatiza izy kemba ohatra zay any ny tiako lazainy ary efa naminavina ny vady raha marina kokoa dia zany laza tamin'ny fanondriko fa izy tsy fantatra tena heviny tamin'izany tsy nampoziko izy no raha sitraka ao dia mba tantarao ampiko ny zavanitranga efa mitantarako aminao tsy naposiko ny fifanatrehako tamin'ilay zavatra mba atao hoe zavatra satria tsy fantatro velively tazako tsara ny voan'ny varavarana ka midirana tampoka miorakoraka avy atrandro fa ny biby mampiorokoditra miazakazaka ny anaty varavarana ary mbola tazako nanindrindrina teo tokoa reny izy ngamba daitrandreo feo mampiorory aminy ko mandrapiditra nefa dia efa nitsorika niditra tany anatiny izy maizombe ny tao an-trano ka somary badena ny masoko ary mijajerika teo tokoa na mandra-pazatra amin'ny aizina ny masoko maizina amiko tanteraka iza le lazainao hoe izy ianao aloha ny tantara fahazatam-pahanao iena re ny fofona malany nanerana ny trano nanepitra sy nafanany ampy an'ilay feom-biby minjay nisy nanidrangotra mafy ny lamosiko toy ny rasarasaina nisy nanampina tamin'ny zavatra mahery fofona be ny oroko sady nisy mively avy eo voako dia tsy natsiako tena ntsony ianao mino fa karazana ranom-panafody rona atao ampitorana ny rozy zany mahery fofona toy ny malany zay mantsy izy ireny amoniaky tsy torana avy atrany fa zaroko mbola nitrosina tamin'ny tany ary hitako ro aloko aroa ny tarafy ny azavan'ny volana avy eo voniny nandrindrina teo tokonana niady manaingan'ny tanany mbola hively tamin'ny zavatra le raina natona manapaka ny fitantaranao kely aloha aloka roa ianao aloka roa aloka roa ahoana sa efa nandrovoko ny masonao ianao raha teo milaza fa tsy mahita tsara amin'ny alina tena aloka roa no hitako ny fanao alosy arina zay ihany nanaboaka amin'ny poleta ary zaroko nisy zavatra mianjera teo atratrako nanepitrao tsy avy ny ena ntsony dia zay tsy natsiaro tena ntsony mba sainao ry zakena miatrika zavatra toy izany ka any dia nanahoana ny toy eny mahakakary fany fa rehefa mifato ny olona dia toa hoe mandalo an'izany karazana tonenana maizina be izany ka ery aparatazana dia misy azavana manitona ny meny toa efa lamokapaty raha izany no marina satria karazana soto izany ko ny ainako ahoana zany ry zakena tantarao tsara hoe zao le izy toy nanofy a sembotra miletika miadana tany ambany rano lalina tsy afaka miaina fa tery mitratrako rano mangatsika mamanala be no mileteko ary mimaizina ny manodidina
ny ratsabatako volony atsika ka tsy mahetsika navotako ena tsony iry ambony ary kosa tazako ny azavana toy ny masoandro mamirapiratra reko fa kely sisa ny heriko toy ny misy afo mandorony avokavoko te hifoka-rivotra mitsipatsipaka niezaka farany hiakatra monjy ny azavana mba hifoka-rivotra fotoana foisana aritra zany rehetra zany tsy fantatro satria tamin'izay no nihiratra amin'ny masoko mbola toy ny tao anatinofy nijebozebo ny tarafy ny taramasoandro nitsidika ary natsabako fa misy zavatra manindry ny tratrako le biby olona ve le biby olona nanilika n'le nanindry ny tratrako rakotra volo ny tenany manontolo maraina zany ny andro voanasary teny ianao azo tika mora ihany aloha nofona fahitana ny tantaraina teo rezekela raha ny hevitra de zao ndrosaka amin'ny fanalaka naangolana toy ny rano mamanala ary le azavana de ny taramasoandro maraina nitsidika teo ambaravarakila tsy nanana zany hoe tsy ny lalana makany amin'ny fahafatesana no lalovanao sy hitanao fa ny tena zava-misy ainany rehetra saingy lasa nofonao tao anaty tsy fahatsirovatena ihany mety ho zany kanefa mety efa ny lalany mankanina alehako satria sepotra tamin'ny fahateren'ny tratrako tsy avy nena tsony hitako toy ny mijery sary mihetsika ny fiainako ray manontolo nanomboka hatramin'ny fahazazako rehetra inona ny marina ary inona ny diso tsy fantatro fa de so mbola velona somatsara zao aloha isorana ny Andriamanitra de nanahoana ny toyany miala tsiny fa nanapaka amin'ny fitantaranao inona ny nanindry ny tratranao zany lehilahy teo mpaniliana azy le biby olona ny mbola nanepitra le fofona malany reko nanaitena ihany ko reo dia andrangotra nahazo ato an-damosiko ohatran'ireny rasarasainy ireny sorodana ambony ambany ny fanaka sy ny taratasy maro tao anefitra mbola tsy tonga saina tsara nandritra n'izany rehetra zany le fofona ve fantatrao hoe noninona rehefa nandinika ary fany de zao le izy le akanjo mifono volombiby nanovany aloha de misy fofona friperie mahery be naftalinina fa ny fanampany de le ranom-panafodina ny tsenana ny oriko anatoranana angamba tamin'ny fotoana nitivan'izy ireo no tosaka le ranom-panafody ka mifangaro volaka makaloloy fofona ne zany fano asa aloha fa de mahalany makaorona be fa misy tsy mazava amiko ny zavatra tantarainao le hoe ahoana to amin'ny famafao be inona zany le biby ary fotoana inona ny dirany ikembana baviko amin'izany rehetra zany melohany ty fitrapoletana nataonao satria raha azo ka tsy manafy ny zavatra amiko ianao de ndray mandeha ihany ianao nanapoaka amin'ny poleta tena tananao eny ny fanazavako angamba ny tsy ampika mahatonga anao teny an'izany kanefa rehefa tapitra mesatsika de azava aminao ny rehetra tsy ampy misy ny fanazavanao ny amin'ny kembana baviko asa misendoatra ianao ry fano ny amin'ny tsy maheto an'izay ny fofombadiko aloha ka lazao amiko ny marina fa tsy manaiky mora an'izany mihitsy mamela ary hitatary tapahanao foana kosa iaizaky ny laza fa mihaino anao raha oka tsy isy afeninao mihitsy satria te alala ianao ry fany de amerina hitatara ary satria nyrindrina aza hoe fitenenana de manatsofina ka de raisiko vavolombelona izay lazaiko ny rindrina sy zay any ambadiky ny rindrina de zany tokoa ve ry Ezekela ikemba nanao biby olona nampitahotra n'izay oka kely ajanonao ny fanaovana tsinitsinona ny anabaviko komisera raha mbola manam-panahy ihany ianao de fataro fa ny malagasy tsy miaby mapato ka hiteny ratsy azy ninonina fahadsoana vita ny tamin'ny-piarabelona sanatria ihany ana ratsy azy ry fany fa ny zava-misy ny lazaiko ary aza tapatapahanao moa ny fanazavako ikemba hoany le biby olona akanjo mirakotra volombiby fitondra amin'ny lanonana manafy nendriky ireny ny nanaovany reny fitondra amin'ny karnavalina sy halloween ireny raha tsy azonao miendrika babakoto le izy ary fiarovako tena ndray kosa no nanapoahako ny poleta teny an-tanako tsy fantatro tamin'ny fotoana io zay nety efa ny bala fefafanina
lasa maika loatra aloha ianao hoe ary reo rangotra biby inona ny fanazavana entinao anjaranao kosa ny mamalyamy alohany amin'izako hoe inona ary avy aizy ireo fiambiby nampiororo tao an-tranonao ireo tsotra ny antony no zaly mipetraka rery ary somary miataka ny tanàna dia namboatra fitaovana fanairana raha tosana hatria misy manano ny tranoko fiambiby masika samihafa nalaiko tamin'ny fandraisam-peo ireo ary narafitra tokoa ampiororo izay miditra tsokosoko ny tanànako ka raha mandalina makitika fotsiny an'ireo fandrika maro napetrako dia maneno avy hatrany ireo feo ireo anaitra hevitra nentinao ampiororona ny mponina ve mba hatahorana anao sa tena fiarovan-tena sy fiarovana ny tanànanareo ia satria ianao tany ampikadranaka nahoana ny mbola naneny any reo feo reo tsy hoe mahona ny tsy maheo zavatra mandeha amin'ny herin'ny masoana ireo fandrika ireo e za raha teo tsy nanampitaonana amin'olo azy fa tanànareo amponja vitrany matoko koa fa mifangaro voraka be ireo feo fa niarana neny hoe ka nanjarina ampiororo anareo inona indray kosa ny fanazavana itianao mikasika an'ireo rangotra ataon'le biby olona ary komisera Ezekela ary dia tsy alohana nambara fa aloka roa hitako lehilahy le nety avy any mbala tamin'io alio kosa dia nivelesina sy ny rangotina ny lamosika rehefa nahatsiaro tena dia misy kabay teo amin'ny gorodona teo anilako ary misy farango vy misary hodimy ny lohany io kabay io no kapohana sy nandrangotan'le lehilahy io kabay misy farango io hatrany nampiasain'ilay olona biby hatr'izay ka naminony aneny rasosy izay tiany novonoana ary le farango dia nosorana pozina ary raha misy poziny reo farango io nahoana ianao ny tsy matika satria nisy namonjy tsy fanamarina tena anao tokony fana nandainga tamiko izay eny raha laza fa tsy mahalala ninina mikasika amin'ny vilabadozy namitaka satria fikaroana momba amin'ny fomban-drazana ty amin'ity faritra ity no lazainy hafa nataony ary namadika ny fitokisako izy satria ny fitiavako azy no najamba lahala zany filazanao azy zany Ezekela aiza moa zany kimba mba tiako fatariny maika loatra ianao ry dokotera fano milohan'izany tiako raha mba mifankalala bebe kosa sy anao iza moa dokotera fano zanaka dokotera mpivady nisina amin'ny teto ambaravarameny tao amin'ny vilatsaro ny nenana 5 taona lasa zay 10 taona no nisy nanondra ray aman-dreniko ary fianakaviana no nitaizasy nandefa tany andafy ny anatra ho dokotera miverina eto ambaravarameny ankehitriny satria tiako ny anasompiray-tany razana amiko tsy mahafantatra zavatra akory ve ianao mbola teo ampikaroana ny tsembaratelo rehetra feno ny vilabadozy no nisy namono ny endrasoa tsy tiako loatra ny fiantsoana hoe vilabadozy otranona io satria vilatsaronenana ny tena anarany nataon'ny ray aman-dreniko azy tianao tokoa ve ny alalan'izany zava-mihafan'izany dokotera ary zakanao ve niatrika ny tena marina ny amin'ny biby olona sy ny vilabadozy inona ny tianao ambara komisera Ezekela fangatahana nataon'ny kemba no anton'izao resantsika izao tiany ny alalany anadahany kambanaminy alalany anadahany hoe ianao aitrehtra sa sanga mahery ny ataonao ary Ezekela tsy sanga mahery fa velona ary tsy maty akory kemba izy manavitra nanendrina tamin'ny fanefitra ny pozina natao tamin'le farango ho ao anefitra ambadika eo izy miain'izao resantsika izao ary hevitra avy aminy izao ino ty lazainao tsy maty kemba fa velona ary miaino ny resantsika rehetra teo zany indrindra dokotera raha niaino tsara ianao fa tsy nanapatapaka amin'ny fitatarako dia namarika fa tsy miteny mihitsy afa maty kemba niniko tsy nolazainanao ihany kory fany fa tamin'ny nizahana ny fatin'ny endrasoa dia misy valopy amin'ny anaranao tany atsikinana tsy nambarako anao satria mbola tanaty fanadihadiana tamin'ireny saingy efa nivakiko ny tao anatiny 7 taona ny endrasoa tamin'izany izy n'ilay olona nitondra namindositra sy nanatitra ny kemba tany amin'ny masera nolazaiko anao tamin'izay fa hitako teo ambaravaranao io valopy io miparitaka niaraka tamin'ireo atota
kely izy saingy tsy mbola mivakiako loatra amin'izao e. fa milohan'izany misy vehivavy ihany koa tia halalanao bebe kokoa. Zay ino manarany? Andraso kely aloha sy ino ikemba mivoraka ny lohaka iza ny sy eny dia iza ny kemba. oka izy ny tantara aminao momba anareo rehetra. Dia iza zany le olona biby le biby olona mively sy mandratra anao le tsy iza tsy akory fa ny zana-dralahany dadabe anareo. Kiangalo anarany izy no ny ranana amin'andra matorasoa. io dadatoa anareo io ihany koa no naniraka olona nelitsao fa misy biby olona indray rehefa fantatry ny avanareo fa miverina eto ambaravarana io dokotera. io kangalo io ilay nikasa androba ny taratasy voarakitry ny ray aman-dreninao mikasika amin'ny fanananareo ity toerany ity. io kangalo io ilay nenjehako indray alina no velesiko ny boaro ny sandriny saingy mikapohin'ny farango ny lohako katorana. le alina nisy niditra tao an-tranoko sy ny lako ah ka ny maraina dia ianao hitako mitsitra teny ambody tamboho ary nitsaboky tao an-trano. taminy alina iny indrindra nampifamalatsika satria ianao ny hevitra fa zany ny ady taminao tao an-tranonao. Za kosa ny hevitra fa ianao no nivadika ao biby olona ka nidivako teny ambody tamboho. Ay ty kangalo ty zany iny mino aho fa haka le taratasy saika meneneny rasoanao ihany koa ny tena niverenany e. izy niditra tsokosoko tao an-tranonao mialoha kely nidirany kemba zay nanao fanamina babako tamin'ny alina io ary izy ny maty voatifitra tamin'ny piletako fa tsy kemba. mivoraka ny saiko bota ny lohako tsy maty zany kemba velany anabafiko aiza izy zao iza ihany koa zany seno zany olona hafa noho ny fofombadinao ve zany ha inona ny voarakitra anatin'le taratasy saika ny menina endrasoa ah iza marina koa ny endrasoa inona ny antony diran'ny kemba atao amin'ny vila-badozy ka nanaraka an'le kangaly zany rehetra zany laky valiny avokoa rezakela. Mibetsaka izany fanontanianao izany dokotera Fano a. Araka ny fanadihadiana eny dia nampiayay azy io ny kangalo io ka narahany hatrany izay nalehany. Azafady aloha tao aorian'ny afatesan'ny ramatorasoa nisy lehilahy maty tamin'ny rangotra sy vony ihany koa samy ayainao ahy daholo fa za avokoa no namono azy ireo. Izy io lehilahy maty io ary iza ihany koa no namono azy. Ay tombona anaran'iny lehilahy iny anatahany eny rasoa izay saika ampitandrina azy fa na amin'ny abaiko ny tangalamena hamono azy sy amory dokotera Fano. Disorina zany ny fatongava amin'ny fifamatin'ny kangalo ny endrasoko ary dia nivonina ihany koa izy satria mahafantatra ny tsembaratelo ny vila-batozy sy ireo fianakaviana mifandimbo mipetraka tao. io kangalo io zany le nivelesiko ny boaro andray alina voapirofo tamin'izany andrazana fa nisy mangana dia mivian'ny boaro tokoa ny sandriny. Ary ahoana ny tsy nahafatenao tamin'le pozina tamin'le farango hoho tsy mbola nivalinao a. Endry Fano ikemba kosa ny namonjaka tsy nianaka irany tenako ny pozina tamin'le farango hoho. Ankoatra ny mampanoratra azy dia navita fianarana ho dokotera mpamonjy tatra izy na niantsoina hoe médecin urgentiste ireny ary biologiste niasa tamin'ny laboratoire tany Suisse ihany koa. Oka mpandrosoana amin'izay izy ary dia izy tantara aminao indray nitoy aloha. Kembo midira amin'izay ianao fa vita ny anjarako. Makaseza ry Kemba ary to samy variana mifandinika fotsiny nareo fa tsy mifampiaraby. Izy ry seno Kemba izy kosa ry Kemba no dokotera Fano. Faly mahafantatra tompoko. Za koa toraka izany faly mahafantatra anao ry Kemba. Dia tsy tenitsoina fa anjaranareo zao ry Kemba no miteny izay tokony ho fantatry dokotera Fano. Zany hoe
ahoana re ny anomboako azy zao re dokotera ie asa raha tsaronao fa efa olona ny fankalalitsika tsy azoko zao vao mahitanao kary fa tantaraiko anao dia hitamerina aminao ny fahazazanao e vao miama izy namiko tadidinao ve tamin'ny anao mbola kely misy zanabaza zazavavy kitrakila zay ny ara-naloha taminao mpinamana ny ray aman-dreninao sy ireo mpivady ray aman-drenin'le ankizivavy kitrakila 5 taona lasa zany zavatra tantarinao zany dia tadidinao ve ny kilalao fanaonareo tamin'izany ry dokotera fano lalao toy ny ankizy milalao rehetra zasy io zanabaza io monsieur Moano ny vazaha fa ny vadiny gasy ka misy kilalao tena nakafizinareo akoatra ny fangalam-pery sy ny mianikazo fihinam-bo inona koa re zany famaninina ataona hoenina daholo zany fanontaniana zany sy no valiana fe dokotera fano inona le kilalao hafa fanontaniana mahasa daikatra zany anontaniana zany ry kemba misy antony manokana aloha ve tena tiako fatarina ry dokotera fano ny kilalao tena tianao tamin'ny anao mbola 10 taona misy antony amiko lehibe tokoa ny ilazanao azy kilalao menatra le izy ry kemba saingy nahatonga anao anana fanorinanao dokotera eny kilalao fanonay sy eno tamin'ny mbola kely zany sy eno no anaran'io zazavavy io mingavy re ahy mba lazao eto masony commissaire Ezekiela marina fa ketrakely izy ary rehefa manao faninjika zay dia izy foana miboka ary rehefa mananiany azy a dia ataoko hoe kapila kapra izy fa nisy kilalao hafa koa nataonareo ka manao dokotera re manao fizahana marary dia zany dokotera fa sy eno atao hoe bevoka foana mamenatra reny mitantaran'izany ankehitriny mba misy anarana mitovy kosa eto tany ry dokotera raha tombola fano sy ino koa fa ny anaran'le zazavavy miara-naloha taminao ie tombo kosa ny fiantsonianao sa olona ray ihany misy nolotiany commissaire sy le zazavavy miara-naloha taminao fantatra ihany zany orena kely fa fanontaniana farany mba hitanao ve io sy nolazainao io rehefa samy lehibe nareo tsy fantatra tsony zay misy azy zany alefa ny fianakaviana anatra tany ivelany izy kosa reko fa rehefa maty nyren'izay gasy dia mbola nijanonjanona atao mivila Badhouse na Badozy izy mianaka asa roa taona teo dia nolotany an-dafy ry zareo zany tokoa dokotera fano nianatra nikasika ny tantara sy ny tany ivelany dia nanao fikaroana mikasika ity faritra ity sy ny fomba ity izy eto Madagasikara izy ankehitriny tianao ve raha niony nareo eto Madagasikara izy ho ianao eny raha eto Madagasikara izy dia satroko ny ahita azy na dia ny fampitantarany taloha fotsiny ihany azy azo to mampiona anareo ka saingy tsy lalao dokotera tsony kosa angabonareo manao zay mahamenatra ianao ry kembaka mba kosa am'izay zao no manontany anao ry kemba izy moa ianao no manaty adiny lasako olona nipetraka tety ve ka malala zavatra mikasika amin'ny vila tsara honena na vila Badozy eno ry dokotera fano tapoako ny tenao ry kemba aza dinjanina ny tantara fa zay fanontaniany dokotera fano hatrany aloha valiana aloha lamina dia isesy raha kizo hoe le raha fotsy be mandeha alifadisana ino koa tsy azoko le hoe raha fotsy be mandeha balina
fandropahany janokona jobilo miara-mandia aminy fampanankareny raha fotsy be dia aloha ilamina dia iseso raha fotsy indray ny tsy hitako ary aza tapatapahanao ary ny teniko fa manapa-teny koa nge manapakaina ry ezekiny mipetraka tety tokoa izay tamin'ny mbola kely ry dokotera Fana 12 taona ny ala tety izay sy papa trano teny apetandrefa ny vilabadozo misy anay taloha raha ny fitadiako dia trano ray ihany ny teny ampitandrefana tokony 3 na 4 kilometatra misy ny vila Saronenana ary misy moano telo mianaka no mipetraka teny tamin'izany rehefa tsy eny aminay izay seno no milalao dia teny amin'ny zareo marina izany fiza marina aloha ianao ry Kimba manadiadiny tanoa ary dokotera mamantatra ny tantaran'ny vilabadozy izay mipetraka rehetra tao fantatro amin'ny fanadiadiana ataonao ankehitriny ve no namono ny ray aman-dreniko tamin'izany fotoana izany ry Kimba ehe olona ny raha ny zanak'olo prala tamin'ny tatabenao ihany namono ny ray sy ny reninao ry dokotera ary zareo ihany koa mbola tonga hoe amono ny telo mianaka rehefa mipetraka tao amin'ny vila Saronenana izay tonga amono anareo ahoana ka mandra-pitifitra papa tamin'ny basiny indray tamin'ireo nanafika dia efa nirangorangotonyireo namany tamin'ny farango vy mamao izay no nafaty azy sy eno nareo ve ry Kimba no mipetraka tao amin'ny vila Saronenana rehefa sy eno ianao fa tsy Kimba izany eno ry dokotera raha toa mbola Fana za ty ikemba sy eno manao za ty ry tombo za ty nanata sy eno ny anabaviko aofiniko ny anabaviko nikamba namiko sy eno ty tanàny ty ry izy menata vitanareo tsara ery ny voninkazo voadio le lobolobo saritritaka teo toy ny ofiratsy le tanàna ao aloha lampitahotra ny olona ka neverany fa misy biby olona tsy fa mampatahotra ny olona tsony miditra izy mivady na ny lavitra aza dia tonga eto maka hitsabo ny biby fompony efa milamina kosa zao ny fipetrahana eto ry tombo tsisy ampiororontsony ireo havana izay raha tsy fananikasa andrignana antsika izany tokoa fanana efa mazava raha-mpanjakana ny fananana aro menadana ty toerany ty ny raha-mpanjakana miraka nampamoana ny ondrasoa efa mizaka ny saziny ana-pikadrana misaotra rynganoatra tamin'izay nataonao rehetra famono roa mivinona ry mivady zany no anainga anainga misy omano anso izy amin'ny herinandro rery tombo ary verina tsy oely izay miaraka amin'ny papa toerana tsy fonany ity mitahiry fahatsiarovana maro any tsy antsoina hoe vilabadozy izany tsony fa efa tsara minenana ty mba fantanina tiako valinao aloha sy ianao inona ny antony nanaovanao akanjo biby olona toy ny babakoto ary oviana no nazahoanao azy io vao niala tany Suisse dia efa nitondra azy io tao anaty etako ry tombo fantatro mantsy fa tsy maintsy hetsika ny resaka biby olona raha vao ohatra ka hoe nanao fanadiadiana eto mifaritra mbaravarameny dia ianao zany no mikasa mpitahotra ny olona fa hoe miverina le biby olona fa iny ireo izay nampitahotra ny olona reny nampiororoko fa rehefa mitady biby olona izy ireo dia hita tokoa olona biby ny fanena tamin'ny biby olona zany ka maty ny polisy ny olo tsy vanina sa hoana ry commissaire Ezekiel tena marina zany vivaradiona nolotra ho anao teo toy ny tantara mitoy no soratany radorikadolona nandrenesanao ny feony izy raha velosoa aina ranay vijaona lila
fety raobelona mpandray feo sy mpikirakira ara-teknika aksara noarivony mpanatotosa manindrotra